baiboly? Ahoana ho ny baiboly? Fampianarana ara-baiboly mitohitohy arahanao eto amin'ny Hope Fair Radio, iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Ahoana ho ny baiboly? Ahoana ho ny baiboly? Fifaliana ho ahy hatrany ny miaona aminao amin'ny alalan'ny tionjam-peo malalantsika ity. Hiara-hianatra izay voalazan'ny faminaniana isika. Ny zava-doza iseho rehefa sitrana tanteraka ilay biby ity. Mialohan'izay aloha dia miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy namako. Ary manonona ny fiadanany ho aminao sy ny ankonanao. Sanatria ampatahotra anao aho sy izay. Fa tiako kosa ny anapirofo aminao fa marina io voalazan'ny baiboly io, ary tsy tokony hisalasala ianao ny hino izay lazainy. Mialohan'izay aloha dia andaontsika hivavaka. Ry rainay izay ny an-danitro, misaotra indrindra fanomeno anay. Ny fotoana ahafahana miaona amin'ity namako ity. Mamindra fo satria mpanota tsy mendrika ny tenako. Mamela ny heliko amin'ny maha olombelona tsy lavorary ahy. Kanefa kosa noho ny amin'i Jesosy Kristy izay inoko, izay tanako, dia avoty aho. Ary mehoany avitra. Ary ekeo ho isan'ny mpandova amin'ny fiainana mandrakizay ny tenako. Tsy izaho ihany fa ity namako izay miara-mianatra ny soratra masina ity, ary ny ankonanay. Ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Ny zava-doza iseho rehefa sitrana tanteraka ilay biby ity. Mety tokoa ny ampatsahivana antsika fa tsy fanaratsiana be fatany ny fitenenana hoe biby ity. Fa entina maneho fanjakana araka amin'ny faminaniana voalaza amin'ny bokin'i Daniela 7:7 izany. Daniela 7:7. Ko raha tsy maintsy toriana ny marina, dia lavontsika kosa ny anaratsy be fatany hafa. Noho izany, dia tsy ala amin'izay ambara amin'ny baiboly sy ny tantara hatrany isika. Ary ao amin'ny Apokalipsy 7:7 hatrany no ho fakafakaintsika. Aoka aloha, mba tsy nihevitra na nihevitra no ibahana betsaka eto satria fandaniana andro fotsiny izany. Ka aleo mijanona raha izay no hiezaka tao. Aleo mba izay lazain'ny baiboly no hasongadintsika. Ary ny fampianarantsika amin'ny tohitoy moa dia miteny hoe ahoana hoy ny baiboly. Androany izany dia ny hoe ahoana hoy ny baiboly ny amin'ny zavatra iseho rehefa sitrana tanteraka ilay biby ity. Sitrana tokoa ary ilay biby ity hoy ny Apokalipsy 7:7. Dia iverina amin'ny heriny izy, mialoha ny iverenan'i Kristy indray eny amin'ny rahoan'ny lanitra. Misy loza matsiravina manantanina nefa amin'izao fasitrana izao. Nahoana tokoa moa? Ny mitatao vovona ny fahefana papaly dia hitondra mamatonalina na fahamezinana ho an'izao tontolo izao. Ary ny famirapiratana dia hiteraka haizina mikitroka ara-panahy tanteraka. Maizina tokoa izao tontolo izao satria raha tokony ho i Jehova na i Yahvé no iankofana, dia ilay dragona izay nanome fahefana an'ilay bibidia indray no lasa azo an'izay voninahitra izay. Tamin'ny fianarantsika teo aloha, dia efa noresantsika fa i Roma Gentilisa no ilay dragona tamin'ny alalan'ny Emperora Constantin. Izy no nanome ny fahefana manokana ny eveka tao Roma tamin'ny taona 300 mba hitantana feno ny fitondram-panjakana. Tsy ny fahefana ihany no niraisina, fa ny fomba amampanao Roma Gentilisa ihany koa. Santionany fotsiny ny andro
Alahady andro ny masoandro, zay andro nankalazain'ny Roma jentilisa isan-kerinandro ho an'ny Andriamanitra tsy izy de noraisina. Nalain'ny fiangonana io asolo ny sabatan'i Jehova. De ny sabatany avezany sabotsy. Na de efa milaza mazava izao ary ny Baiboly fa ny andro fafito na ny sabotsy no sabatan'i Jehova araka ny voalazan'ny Exode na Exodosy 20:10. Manamarina izany ny tantara satria iankoka aminy ny tany rehetra. Hoy ny Apokalipsy 13:9. Iankoka aminy ny tany rehetra. Afa-tsy ireo zay olona manana ny anarany voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainan'ny zanak'ondry. Ahoana moa ny fomba isehoany zany fiankofana izany? Hojerentsika tsirairay ireo. Voalohany, fiangonana izy eto amin'izao tontolo izao moa no afaka iambo manana ilay didy manao hoe maka-masina ny andro alahady, aza miasa fa manompo an'Andriamanitra. Iza moa no tsy mivavaka rehefa tonga ny alahady? Sa ny fiangonana anankiray mihitsy ny manizingizana fa raha tsy anaraka mibaiko ny eglizy ny protestanta de izany sabata na sabotsy zany ny tokony ho amasin'ny protestanta. Fa raha tsy zany kosa hoy izy de milefitra amin'ny didin'io eglizy io izy. Kanefa manitsaka ny Baiboly isaky ny alahady satria tsy mandidy an'izany alahady zany ho ankamasinina mihitsy ny Baiboly. Manomboka eo amin'ny bokin'ny Jenesy zany ka hatrany amin'ny bokin'ny Apokalipsy. Kanefa izao tontolo izao de manaiky an'izany avokoa ary miezaka manamarina sy miaro fatratra ka mitondra porofo zay tsy andidin'ny Baiboly hanamarinana io didy anankiray hoe mankamasina ny andro alahady io. Entina avokoa zao fekevitra tsy ara-Baiboly toy ny hoe androm-pandreseny, tsy manompo andro fa mpanompo andro hoe entina anondrona izay matoky io sy ny sisa mba hanamarinana ny fankamasinana ny alahady fa tsy ny sabatan'i Jehova. Tsy magaga moa zany fa iankoka eo anoloan'ny fahefana io ny ponina amin'ny tany hoy ny Baiboly ary ny fiangonana milaza azy ho protestanta no manao azy voalohany indrindra. Faharoa, fiangonana iza eto ambonin'ny tany no afaka ilaza fa tompony 25 Desambra sy nanindren'io andro io fankalazana ny nahateran'ilay Jesosy afa-tsy io eglizy io ihany. Kanefa ny fiangonana rehetra manerana an'izao tontolo izao de manaiky an'izany ary samy mankalaza fa teraka tamin'io daty io avokoa io Jesosy io satria iankoka eo anatreny hoy ny Baiboly ny tany rehetra. Tao ndray rehefa nanaraka anjamba nandritra ny taonjato maro ny fiangonana protestanta maro ary niaro mafy mihitsy fa ny 25 Desambra no andro nahateran'i Jesosy. De efa manomboka miova indray ny fomba firesaka ankehitriny satria nambarany ray ny eglizy tsy ela zay fa tsy io daty io no andro nahateran'i Jesosy. Manomboka miova amin'ny fihezanteny ka metomboka amin'ny hoe ka io daty io kosa ka tsy io tokoa nefa manomboka miova ny fanehoan-kevitra. Fahatelo, ampisehoana aminao fa iankoka aminy ny ponin'ny tany. Fahatelo, voizina mafy ny fitiavana, voizina mafy ny fifankatiavam-piralahy. Ka izay tsy ao anatin'ny communisme na firaisam-ponoana dia lazaina fa secte.
sarovy anefa fa ny firaisam-ponoana na ny ekumenisma dia famerenana ny sitaka rehetra ho eo ambany fahefan'ny eglizy avokoa. Maro ny fiangonana manaiky sy miditra ao aminatin'izany ekumenisma zany satria enkoka eo anoloany eo anatreny ny mponina ambonin'ny tany. Porofo manaraka faefatra. Io fiangonana io no tompon'ilay fampianarana hoe fanahy tsy mety maty. Fampianarana novainy tamin'ireo fanjakana ny dombiasana zany dia ny fanjakana babiloniana, fanjakana mediana sy persiana, ny fanjakana grika, ny fanjakana romanina, izay samy fanjakana jentilisa tsy natahotra an'Andriamanitra avokoa. Izany fotom-ponoana zany no natonga ireny fampianarana fa nahita ny elo hoe efa ansady ny mpitondra fivavahana zao hoe misy afo mitete any mangotrakotraka misy olona mikikika any jereo tsara fa tsy misy devolo mijaly mihitsy any. Ireny hoe misy olona mijaly sady any amin'ny elo. Io fampianarana fa misy fanahy tsy mety maty io dia miteraka amin'ny fampianarana fa efa any an-danitra sady ny voavonjy aorinan'ny fahafatesany. Ny filanjalanjana taolana eran-tany, ny fivavahana amin'ny olo-masina. Amarin'ny tantara sy hitan'ny masontsika avokoa zany rehetrarehetra zany. Tsy fanaratsiana zany fa hitantsika. Ny fiangonana rehetra dia manaiky an'io fampianarana momba amin'ny fanahy tsy mety maty io satria enkoka eo anatreny ny mponina ambonin'ny tany araka ny voalazan'ny Baiboly. Ohatra ireo fetifety ara-pivavahana toy ny Paska, fiakarana, pentekoty, mambabo olona maro eran'izao tontolo izao dia mbola izy avokoa no nanendrendrena. Mbola be dia be no azo resana amin'ny fiankohofana na fanarahana ambokiny ny fahefan'ny eglizy io saingy aza adino. Fa tsy ny rehetra no miankoka na manaraka ambokiny azy. Misy sisa vitsy toy ireo tsy niankoka tamin'ny bala fahiny. Vitsy toy ireo nanaiky hiditra ny sambo fiara. Olombitsy toy ireo nivoaka ny Sodoma sy Gomora ihany amin'izao androntsika zao no tsy ankoka aminy. Dia ireo manana ny anarany voasoratra ao amin'ny boky ny fiainan'ny zanak'ondry Apokalipsy 17:9. Vitsy anisa ireo tsy ankoka ireo fa tsy maro anisa akory. Lioka 12:2. Iriko raha mba ho isan'ireo ianao zay miaino ahy amin'izao fotoana izao. Raha nandripaka aina maro ny fahefana papaly nandritra taonjato maro ny elon'ny nalavony dia iverina indray izany araka ny Apokalipsy 13:15. Melony atongavan'i Jesosy indray satria sitrana nge izy tanana zatra mivonkiny tsy ahitsotra intsony. Iverina amin'ny fomba fanaony teo aloha indray izy. Tsy izy mivantana nefa no anatanteraka zany fa amin'ny alalan'ilay biby dia faharoa voalazan'ny Apokalipsy 13:12. Io biby dia faharoa io zay manana hery sy tanjaka ary faiza manao magaga zay mbola voaingana no nifidianana ny folony dia anerin'olona rehetra anamasina ny andro alady mariky ny fahefan'le biby dia voalohany. Mbola ho jerentsika manaraka makasika ny biby dia faharoa io zay iara-iasa aminy. Ny iriko indrindra dia mba hisokafany masom-panahinao ka ho fantatrao fa ambavalozany isika io mila mifo ianao ary amony namanao ihany koa satria loza ny fahasotranan'ilay biby dia. Ny vaovao mafaly anefa ho avy Jesosy
hamarana zany loza amina tambo rehetra zany mba ho isany voary venao rehefa ho avy Jesosy. Hatreo ny fiarako aminao amin'ity ity ary vavaka ho anao aho. Mandra-peona tompoko. Ahoana hoy ny Baiboly? Ahoana hoy ny Baiboly? Fampianarana ara-Baiboly mitohitohy arahanao eto amin'ny Upfare Radio, iarahanao amin'ny namana Richard Andrianjatovo. Ahoana hoy ny Baiboly? Ahoana hoy ny Baiboly?